Avetrany isika dia hiditra ao anatin'ny vaovao ara-politika. Ankoatran'ny fametrahana ny fitoriana teny anivon'ny fisarana manokana amin'ny sahana ny fifidianana dia nampafantatra amin'ny fanombohan'ny fihetsiketsehana ny magrobiorika ny alatsinainy ho avy izao ny Ankola Firavalmanana ny antoko avana ary ny vovonana mpanohana ny candidat Jean-Louis Robinson anamorana ny tolona izay tanterahan'izy ireo dia nitendrena ho lehiben'ny delegasion ny Ankola Firavalmanana vaovao ary Andriamatoa Roland Ravatomanga ravaka Andriamanalatrana anao fanadisina sy Rivo Rajanarvelo. Anamafy ny fitakiana amin'ny ivoan'ny fahamarinana makasika ny voka-pifidianana Vonjimaika navoaka ny senity ny Ankola Firavalmanana ny antoko avana ny vovonana mpanohana ny candidat Jean-Louis Robinson ary ny mpiaradia amin'izy ireo manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao ary tsy hijanona izany mandra-pisiny ny fahamarinana raha nitatitra teto amin'ny kianja magrobiorika androany. Ho azy ireo misy ny alabato ary tsy nifanaraka tamin'ny voka-pifidianana vaoakan'izy ireo manirana ny nosy ny voka-pifidianana Vonjimaika navoaka ny senity. Nampahafantarina teto fa nanomboka omaly dia Andriamatoa Roland Ravatomanga no filohan'ny delegasion ny Ankola Firavalmanana mba hanamorana ny hetsika fitakiana ataon'izy ireo satria Mambrakotorvelo dia mitana ny toerana lehibe ny antrim-panjakana. Araka ny kabary nifanesy teo dia tsotra ny hetsika atao eto amin'ny kianja finoana eto amin'ny Magro. Izahay atao anaty mouvance Firavalmanana miaraka amin'ny antoko avana miaraka amin'ireo komity mpanohana ny Dr Robinson dia manamafy fa hitaky ny fahamarinana hatramin'ny farany izay. Efa nasehonay tamin'ny vahoaka tamin'ny famelabelaran-kevitra natao tao amin'ny Carleton tamin'ity herinandro ity fa be dia be ny alabato tsisy afaka mandahana izany. Nasehonay ny pirofo maro be ary mbola tonga ihany ny afatra sy ny pirofo ary ny vavolombelona avy any amin'ny faritra manerana Madagasikara manamafy fa nisy tokoa ny alabato. Izay tsy mila ady, izay tsy hanangana adina amin'izy amin'izy fa izahay kosa dia mitaky ny fahamarinana hatramin'ny farany ary tsy hijanona ny tolona eto amin'ny Magro ny tolona manerana Madagasikara raha tsy mazava ny marina. Tsy misy miteny hoe tsy maintsy mandresy izay na tokony handresy rano fa fifidianana madio sy mangarahara no ny fanarahana tamin'ny tondrozotra ny ekeny rehetrarehetra ny soniavin'ny rehetrarehetra.